ahoana marina. Aiza avokoa ireo orinasa fito am'zato ireo? Isan'ireo voasafidy notolorana amboara mahatompon-daka ny fampiroboroboana ny indostria. Nanomboka ny taona 2024 ny Flora Joel raha ny serasera. Nanakoako ny filazana fa miisa 700 ireo orinasa natsangany. Nandritra izany. Ny fanontaniana mipetraka manoloana izany dia ny hoe taiza avokoa ireo orinasa miisa 700 ireo no natsangany? Firy no malagasy miasa amin'izany? Ary inona avokoa no vokatra vokariny? Indostria mantsy no resaka eto. Ary raha ny hita aza dia nefa misy sy mihodina potika avokoa tao anatin'izao fitondrana Rajoelina izao. Manana vola nananganana orinasa miisa 700 io ny fanjakana. Manina no mitsipozipozy ny Air Madagascar, ny Jirama, ny Segrène, izay samy orinasa mpanjakana avokoa. Somary manaitra ihany ny maheno fa nahazo amboara ho tompon-daka ny fampiroboroboana ny indostria ny filoham-pirenena any Rajoelina. Kanefa ny 80% ny malagasy dia tsy manana asa avokoa araka ny tatitra nataony banky iraisam-pirenena. Tena mifanaraka amin'izany ve ny zava-misy iainan'ny firenena? Tena niroborobo ve ny sehatry ny indostria tao anatin'ny telotona mahery ny tantanan'ny Rajoelina ny firenena izay? Raha ny fampanantenana sy ny makety aloha dia tena betsaka. Raha tsy ilaza afa-tsy ny orinasa fanamboarana fiara marka Gascar izay nambara fa tsy maintsy mijoro mialoha ny faran'ny taona 2024. Saingina bilao iray aza tsy mbola hita hatramin'izao. Tahaka izany ihany koa ny orinasa fanamboarana simenitra goavana indrindra ty Afrika izay efa tamin'ny tezamita tamin'ny propaganda 2024. Tamin'izao efa nanafoloa azy izao no nampanantenainy fa nafototra rindrina uzina iray aza toa tsy mbola nitsangana. Ny uzina famokarana etanol izay ny vadin'ny filoha no miay aza dia napetraka ny 8 Marsa 2024 ny vady fototra ary ny 8 Desambra 2024 no nanambara ny fahavitany. Hatramin'izao tsy mbola nisy nafototra iray aza nitsangana hatreto. Mitombona ve izany ilay hoe 700 ny orinasa natsangana tao anatin'ny 4 taona latsaka kely izay? So dia ilay atao hoe orinasa mihitsy aza no tsy fantatro fitondran'izao. Ka ireo lazainy fa manara-penitra idedahany etsero ireny no lazainy fa orinasa. Ekena fa nisy tokoa ny fitokanana uzina toy ny orinasa goavana, any tsy miankina, mpamokatra lafarina tao Tomasina na ny LMOI ny Desambra 2024. Nambara fa avokatra 500 hatramin'ny 800 taona isanandro. Aram-piena hatrany amin'ny 900 ny vidin'ny lafarina eto Madagasikara. Fa moa tena izany ve ny zavaniseho? Orinasa tsy miankina ihany koa fa tsy any fanjakana. Raha mahakasika ilay orinasa mpamokatra siramamy indray dia famelomana ireo orinasa no nataony fa tsy hoe zava-baovao ireo fa ny efa teo no areniny. Ary adidin'ny fanjakana izany ka tsy tokony afangaro mihitsy ny hoe manangana sy manatsara. Ny hita aza misy ny orinasa madinika mitsangana fa noho ny ezaka sy ny fikirizany tsy miankina madiodio amin'ny ankapobeny no nahatonga izany. Ary ny lozabe aza dia betsaka no lasibatry ny fampiakarana faktura ho an'ny Jirama ka ina idaraboka indray. Misy aza moa orinasa efa nidorany noho ny politika niezaka niarina saingy noetraketrahina. Izany tsy mahafantatra izany eto amintsika. Raha ho an'ny GEM na ny Groupement des Entreprises de Madagascar dia nambaran'izy ireo fa mbola sarotra ny famokarana ara-industrial eto amintsika. No mafisin'izy ireo izany ny 720 ny volana Jona teo tamin'ny alalany Denimita. Ankoatra izany ny resaka fepetra apetraka ny fanjakana kanefa efa mitsipozipozy avokoa ny akamaroan'ny orinasa eto Madagasikara ankehitriny. Hoy mantsy ny fanazavana io hoe ary io crédit trésorerie ilay ny fandrara io ny zavatra nangatana ety dia ny hoe voalohany ahena ny tany tatosa ny taux d'intérêt zany mba ho bonifie ary ny fanjakana no anao zay bonification mba ihena zany ambany a. Faharoa ho garantie koa ireo crédit de trésorerie ireo mba hafana tazona zay vola eo aloha mba tsy hafatesana. Eo lana le hoe misy garantie omeny fanjakana andro banky satria ny banky ny mamey an'le crédit fa tsy ny fanjakana koa. Mba ahafahan'ny banky a manome malalaka izay crédit ilain'ny orinasa fa fantatra fa
any baty any a misy garantie raisy fanjakana anafina ny banky anafina ny orinasa sahinana nalay tokoa ny siatra tsy miankina nahita fa tao anatin'le loi de finance vindicative tsy misy resaka mihitsy fa anafina-ny économie na secteur privé. Mazava izany izany ilailazana hoe tsy mbola hita aloha hatreto ny tena orinasa natsangany ity fitondrana ity ka nazahoany ireo isa misa fito am'zato ireo dia hoy ny mpaneho hevitra hoe ny électrification eto aminao zay isin'ny industrialisation araky ny voalaza regny sy misatisfaire an'izany ny vahoaka malagasy ary izany anisan'ny problème sisiny fampandrosoana eto ka androany anao zany atsafain'olona na barabarain'olona na ankalefan'ny olona ny velany dia midehaka le mpitondra fanjakana sy le filohan'ny république réalité misy eto raha mikasika an'izay industrialisation zay na ny secret nio tsy velony na ny sirama io maty ohatra roa ngezabezany ny alaiko ary pays mahantra indrindra eran-tantsika raha ohatra ka tena nitombona zay fampandrosoana ara industrialisation zay eto na industrial zay sy ohatran'io ny industrialisation neka mitaky électrification mitaky angovo matanjaka ny afahana mametraka an'izay industrialisation zay marina mihitsy izay voalazan'izay tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainany vahoaka mihitsy no seho ataon'ny mpitondra vonaitra ho an'ny firenena tokoa ny azahoany izany saingy tena izany ve no zava-misy tena misy ve ireo orinasa misa fito am'zato io izavy no miasa ao sa ve tsy eto Madagasikara izany no natsangana ireo orinasa ireo efa betsaka ihany mantsy no fanadiadiana izay natao saingy mbola sarotra ny faminona ilay isa ho fito am'zato io raha ankoatra ireo efa notanisaina teo aloha ireo tsara mpafantarina trany fa raha ny antoka ara-pandraharana na ny climat des affaires dia laharana faraiky ambienipolo am'zato amin'ny firenena 20 am'zato i Madagasikara amin'ny faharisarisany ny mpampiasa vola raha tsy toerana noho ny antony maro ka mbola mila izaka betsaka ny fanatsarana angovo sady lafo no mitsopozipozy hatreto fahasarotana ara-panjakana lalana sy fototrafitrasa tapitra potika avokoa tsy fandria-pahalemana ny resaka etra midangana ny hita tamin'ny fitondrana rajoelina ity aloha dia tsy araky ny voninahitra azo ny vokatra misy sy iainany vahoaka mbola 20 isanjaton'ny malagasy no somera eto kanefa misy orinasa fito am'zato najoron'ny mpitondra nanomboka ny taona 2024 izany ve dia mba lôzika sa ve tsy malagasy no miasa amin'ilay orinasa ireo no mahatonga ny antsasaka maherinisany malagasy tsy hanasa io sao dia mba anivelan'ny Madagasikara ary ireo orinasa ireo no natsangany mba miezaka ny anisa ihany mantsy fa tsy feno mihitsy ilay isa fito am'zato io fa ahoana mariny ahoana mariny